fanambarana avy amin'ny olona maro anisy ao anatin'ny vondrona parlementaire IRD anteny Merandoholona. Manoloana ny fiboaran'ny toe-draram-pirenena ankehitriny dia tsy ho afaka angina izay olona 410 mirahalahy maro anisy eto amin'ny anteny Merandoholona izay soloinay tena eto ka manao izao fanamarana manaraka izao. Eninandro sisa dia ho tonga ny datiny 9 Novambra 2024 anatanterahitsika ny fifidianana filoham-pirenena. Sy tokony ho sembasembanina amina fitadiavana lalana hafa ivelany izay voafaritra ny lalam-panorenana ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Hevi-diso mampiditra ny firenena ao anaty krizy lalina ny fiantsoana fampitsaharana ny sotram-pifidianana efa mandeha. Ka misarika ny sainy rehetra tsy ho tafalasaka anatin'izany velam-pandrika izany. Mametraka an'ireo izay nanao an'izany antso izany eo anoloany ny andraikitra tanteraka ny olona maro anisy ary manambara fa tompona andraikitra feno ho tsarainy tantara amin'ny famotehana ny firenena izy ireo raha sanatria ka tafalasaka anatin'ny krizy lalina iniana foronina indray ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy misy antony mitombona na inona tsy ahatotosa ny fifidianana araka ny tetiandro efa voafaritra. Tsy andian'olombitsy feno fitiavan-tena sy mikatsaka tombosoa manokana no andeha anakana ny fampiasan'ny vahoaka malagasy ny fahefana isafidy izay ho mpitondra azy ao amin'ny 5 taona manaraka. Ny fifidianana irery ihany no hitsapana ny herin'ny ankolafy politika isasokazana ary ny fifidianana irery ihany koa no andrefesana ny isan'ny vahoaka manohana azy ireo tsirairay avy. Manameloka ny fanaovana fihetsiketsehana amboletra sady tsy manara-dalàna hitadiavana raha mandrika sy korotana eto amin'ny firenena. Mampirisika ny mpitandro ny filaminana mba hijoro hatrany hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka hanakana izay fikasana olombitsy anao izay tsy hisiny ny fifidianana. Tsy tokony atao takalonaina ny fiainan'ny pirenena noho ny fitiavan-tseza. Miantso ny vahoaka malagasy mba tsy hanaiky atao fitaova sy atao sorona amin'ny fanakorotana iniana atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Mila fitoniana itsika ahafahana mizotra makany amin'ny fifidianana. Miantso ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka hitodika tanteraka any amin'ny fifidianana ary ho tonga maro hisitraka ny zony sy hanatanteraka ny adidiny dia ny fantasaham-bato amin'ny 9 Novambra 2024. Miantso ireo tompona andraikitra mahefa rehetra na ara-panjakana na ny eo anivon'ny vaomehera maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny mpitandro ny filaminana ho mailo amin'izay teti-dratsy rehetra ka saina atao tsy hisiny ny fifidianana ka handray fepetra rehetra mba hisoroka ny korotana ka hanatanterahana ny lasabato rehetra ao anatin'ny filaminana manerana ny Repoblika ny Madagasikara. Antananarivo, Zoma 10 Novambra 2024.